Dia tonga soa tamin'ny fandarana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ianao. Efa noteneniko teto tamin'ny voalohany taona zany ny hoe ny thème izay voisintsika zany amin'ity taona ity de ny fikatsahana ny hasambarana. Ka androany zany isika dia anadiady ny hoe aiza no misy ny pouvoir faratapony amin'ny zanak'olombelona. Mitady an'io pouvoir io daholo zany ny akamaroantsika eto ambonin'ny tany. Kanefa ny ankabeazany zany dia mikasaka an'ilay pouvoir ataontsika hoe mirotsaka avy any an-danitra, ny pouvoir amin'ny kisendrasendra, ny pouvoir izay eritreretina fa hoe ny olona ohatran'izao dia mendrika ny pouvoir ohatran'izao kanefa ilay olona izay lazaina fa mendrika an'ilay pouvoir nefa tsy mikasaka akory an'ilay hoe inona ny lalana ahatongavana eo zany ka mahatonga atsika olombelona misamboaravoara be ihany zany manoloana an'io karazana pouvoir io satria miodikodina ao koa ny hasambaran'ny tsirairay. Ka ny pouvoir efa noresahako teto ny hoe misy ny pouvoir ny mpifankatia, misy ny pouvoir ny vehivavy ao an-tokantrano, misy ny pouvoir amin'ny resaka vola, ny pouvoir amin'ny fandraharahana, ny pouvoir amin'ny fahaizana mampahalalana, ny pouvoir ny fitiavana, zany zavatra rehetra izany zany dia misy amin'ny zanak'olombelona. Efa niresahako teto koa ny pouvoir ny ataontsika hoe hamafy ny karazana fisintomana eo amin'ny olona iray, ka ny séduction sy ny karazana fisintomana sy ny karazana fahafinaretana ao amin'ny firaisana ara-nofo dia tsy mitovy velively amin'ny pouvoir ny fitiavana. Ny pouvoir ny atao hoe tena fitiavana samihafa de samihafa ireo kanefa moa mety ifampiankina ihany zany ho tafiditra ao anatin'ny ataontsika hoe zany hoe fitiavana. Fa tsy mameno tanteraka ny fitiavan'ny zanak'olombelona zany ny ataontsika hoe hamafy ny karazana fisintomana na ny séduction sy ny fahafinaretana zany amin'ny firaisana ara-nofo satria mety misy olona izay hoe mahazo fahafinaretana faratapony ao anatin'ny firaisana ara-nofo ny olon-droa miaraka kanefa tsy misy ny tena fitiavana dia ilay ataontsika hoe afo mololo ihany miredareda amin'ny voalohany kanefa dia vetivety dia maty ihany koa rehefa tratry ny rivotra. Iverenantsika zany ny hoe pouvoir satria io zany no mitondra atsika olombelona amin'ny hoe inona ny tanjona zay tiantsika hotratrarina zany amin'ny fiainana dia mampiasa an'izay resaka pouvoir izay tsika zany. Ny ankabeazany nefa zany ilay pouvoir dia nentina hifandomana amin'ny fitadiavan-tseza ohatra raha eo amin'ny resaka ara-politika izany dia entina amin'ny hoe habetsahan'ny vola, ny habetsahan'ny hery sy ny tanjaka ara-toe-karena dia mampiasa an'ilay karazana hery setra zany eo amin'ny olona izay eritreretina zany fa ambanimbany kokoa zany izay hoe resaka pouvoir misy ao amin'izay raha ohatra ka eo amin'ny sehatry ny fitadiavana zany ny hoe inona ny tanjona izay tiana hotratrarina. Ny pouvoir zany io zavatra io dia zavatra misy amin'ny tsirairay amin'ny olombelona tsirairay io pouvoir io fa saingy arakaraky ny tsirairay ihany zany no afaka mahita hoe inona no pouvoir ao aminy. Eo zany no zavatra sarotra de sarotra zany amin'ny zanak'olombelona ny fahitany an'izay hoe inona ny pouvoir ao aminy satria samy manana ny pouvoir nomenjanahary azy koa
ny olombelona izay voafariparitra ihany koa ny hoe genetika. Ny genetika moa zany a dia ny hoe ilay karazana zavatra zany a izay efa mitoetra ao amin'ny tsirairay, na hoe resaka talenta io zany, na hoe resaka angovo avoavo kokoa zany amin'ny olombelona iray, ahafahany manatontosa ny asa aman-draharaha sy ny zavatra izay katsahany amin'ny fiainana. Efa misy zany a ny hoe karazana hoe toetoetra manaranaka zany a ahafahana mandeha manatratra tanjona iray, ka ny tsirairay zany a tokony efa ahafantatra an'izay karazan-javatra zay ao aminy. Inona ilay hery manosika azy zany a eo amin'ny fiainana, izay hoe hery tsy tohaina zany. Ka io hery tsy tohaina io a, io zany a no zava-dehibe ahafantaranao zany a ny hoe inona zany a ilay karazana pouvoir izay misy ao aminao. Ka io ny matetika mandrendrika zany amin'ny fiarahamonina de ilay hoe misy ny pouvoir atao hoe eritreretin'ny zanak'olombelona fa sy tandara, de mirona any daholo zany a ny olona rehetrarehetra. Kanefa misy karazany maro ny karazana pouvoir misy amin'ny zanak'olombelona. Ohatra raisiko amin'izany a de ny hoe ny vola ohatra zao a de eritreretin'ny zanak'olombelona zany io, fa hoe sy tandara zany hoe zay olona manam-bola indrindra zany a de zay zany a no atao hoe manana ny pouvoir rehetrarehetra zany a eo amin'ny fiarahamonina. Kanefa hevitra diso de diso nefa izay zavatra zay hoe miatefa any amin'ny fijery tokany zay a ny karaza-pahasoavana misy amin'ny fiainana. Any ka mety misy ny mana-talenta kokoa amin'ny fitadiavam-bola, misy kosa nefa ny hoe mana-talenta kokoa zany izy a eo amin'ny fitondrana ny fiarahamonina, mana-talenta kokoa izy zany a eo amin'ny resaka fahaizana mampahalalana. Zay zavatra zay zany a no mila kolokoloiny zany a, ahafahany zany a mipetraka tsara zany a amin'ny toerana izay tokony ho sahaza azy ny olona tsirairay. Satria raha ohatra ka ny pouvoir ananan'ny olona anankiray ohatra any amin'ny resaka fitadiavam-bola no ananan'ny pouvoir bebe kokoa, de tokony irona any amin'ny ataontsika zany izy hoe fandrarahana. Any zany a no mety hapisy kokoa ny resultat izay andrasany. Kanefa ny zava-misy zany a dia manjary misandrahaka be izay karazana pouvoir izay zany a, ka matetika zany a lasa mipetraka amin'ny toerana tsy tokony hisy azy ny olona tsirairay zany, rehefa tsy mahalala an'izay hoe inona marina moa zany le pouvoir ato amiko, ahafahako manatanteraka amin'ny atsakany sy andavany ny zavatra izay tiako tontosaina mandritry ny androm-piainako eo amin'ny fiarahamonina, mba tsy hanebatebahana ahy. Zay zany a mila hoe fantatritsika zanak'olombelona zany a ny izay zavatra zay. Ka raha ohatra zany ianao a hoe natao hitondra vahoaka, natao hahay hiara-monina amin'ny vahoaka, natao olona mahay mamaly ny etaetan'ny vahoaka, izay a no ilaina amin'ny hoe pouvoir politika zany. Zany hoe ny pouvoir izay a entina hitondrana firenena sy ny hoe entina hamolavolana ny toe-karena sy ny fomba fitantanana ny firenena iray. Ka lesoka be dia be zany a amintsika aty Afrika sy Madagasikara, izay hoe tsy fahaizana manavaka an'ilay hoe pouvoir inona moa zany a no tena tadiaviko zany amin'ity zavatra izay ataoko ty. Fa rehefa misy ny zavatra mamirapiratra izay hoe eritreretin'ny fiarahamonina, fa iny zany no pouvoir ngeza indrindra zany araky ny eritreritry ny fiarahamonina,
dia mandiso tanteraka zany ny zavatra izay tokony hokasaina zany amin'ny fiainana. Idirantsika ny pouvoir ohatra hoe ataontsika zany hoe amin'ny tokantrano. Marina fa misy zavatra maro zany no idiran'ny hoe pouvoiran'ny mpifankatia io. Ao ny tsy azontsika lavina ny firaisana ara-nofo, tsy afaka ho lavintsika zay zavatra zay ao ihany koa nefa ny pitsopitsony madinika ny amin'ny fifandraisan'ny mpivady, mifanara-tsaina ve ny mpivady, mitovy ve ny tanjona izay tiany hotratrarina amin'ny fiainana, mifameno ve izy amin'ny toetra sy ny zavatra zay kasainy, misy ve ny fandrindrana, ny akizy, ny akohonana sy ny sisa zany ao anatin'ny fitiavana daholo zay rehetrarehetra izay ka mila mifandanja. Satria rehefa niresaka ny firaisana ara-nofo aho dia nolazaiko fa io no fahafinaretana faratapony amin'ny zanak'olombelona. Misy maro dia maro kanefa ny hoe condition amin'ny maha olombelona izay ahafahana manatotosa an'izay karazana hoe fahafinaretan'izay. Satria raha vao misy ny karazana olana izay mety mifamahofao amin'ny fiainatsika sy ny fomba fisainatsika ary ny problema madinidinika amin'ny fiainana dia mety isy vokany eo amin'ny tsy faharisiana izany zavatra zany. Hany ka ilaina ihany koa zany ny mikoja tsara ny saina tony sy ny saina izay hoe vonona amin'izay karazan-javatra zay. Ao anatin'ny fikojana ny tokantrano daholo zany zavatra rehetrarehetra izany zay hoe mila fantatrao raha matoa, mila fantatrao raha miseho, fa mila alaina ny fony ho vadinao io vao zay izy vao vonona amin'ny firaisana ara-nofo. Ianao koa madama mila mahafantatra fa mila maniditsidina azy anie zany ianao amin'ny faharisiany amin'izay hoe firaisana ara-nofo zay. Miodikodineo zany ny zavatra rehetra izay iainatsika zany eto ambonin'ny tany. Raha ny fanirininy lahy rehetrarehetra ara-boajanahary dia ny hoe azo ny vehivavy izay faran'izay tsara tarehy, tsara bika ao an-tanàna. Kanefa tsy mora nefa izay fa misy ihany koa voatery mipetraka ny fifaninanana amin'ny hery sy ny tanjaka ho an'ny lehilahy izay ao an-tanàna zany hoentiny hamalifaliana sy hanatanterahany an'izay hoe karazana faniriana izay. Ohatraohatran'izay koa ny fiainana, ohatraohatran'izay ny pouvoir amin'ny endriny maro samihafa zany eto ambonin'ny tany. Hoe inona zany ny zavatra nananao, zavatra eo am-pelatananao, inona ny zavatra mila kojainao, inona ny stratégie hoentinao zany manatotosa an'izay hoe karazana projet na faniriana ao aminao zay. Mitombony zany zavatra rehetrarehetra zany na eo amin'ny resaka fandrarahana, na eo amin'ny resaka politika, na eo amin'ny resaka tokantrano, na eo amin'ny resaka fiarahamonina dia miainga amin'izay hoe inona ny zavatra nananao, fikatsahana zany ny zavatra izay efa ao aminao ka ny famoahanao an'izay zany izay no anatotosanao any tanjona izay tianao hotratrarina ary izay no miteraka an'ilay ataontsika hoe zany pouvoir faratapony ao aminao. Zany hoe ao aminao ihany no mikoja amin'izay hoe aiza zany ilay pouvoir avy ato amiko. Dia miankina be dia be amin'ny finiavanao hitady an'izay karazana pouvoir ao aminao zay. Miankina be dia be amin'ny fahalalanao tsara hoe inona ilay tanjona izay tianao hotratrarina zany amin'ny fiainana. Mila fantatrao tsara zany io tanjona tianao hotratrarina io ary miankina amin'ny fitiavana miredareda ao aminao ao daholo zany no
anananao ny contrôle ny fitiavana miredareda ao aminao ny zavatra izay ataonao mba hoentinao anatotosa ny zavatra tianao hotratrarina ny tanjona izay tianao hotratrarina amin'ny fiainana ao aminao ao daholo zany no misy ny contrôle faratapony fa tsy afaka ianao i-contrôle zato isan-jato ny olona manodidina anao afaka amin'ny contrôle anao ny olona izay mety anebatsebana ny zavatra izay kasainao afaka amin'ny contrôle anao ny olona izay mety hanao ratsy anao amin'ny endrika ty ivelany sy izay fisehony ty ivelany fa tsy zato isan-jato ianao tsy afaka halala ny ao am-pondrakoto sy ny ao am-pondrabe sy ny ao an-tsaindrasoa fa ny contrôle dia ao aminao no miainga voalohany zany ny ataontsika hoe contrôle faratapony zany eto ambonin'ny tany miainga ao aminao ny atao pouvoir faratapony eto ambonin'ny tany arakarak'izay hoe fahafantaranao zany ny hoe inona ny zavatra izay efa nomenjanahary ahy ato amiko ato ahafahako mandeha amin'izay hoe contrôle zay satria ny pouvoir faratapony ho an'ny olona iray eo amin'ny fiarahamonina dia ny fahaizany aloha ny contrôle ny tenany iza ianao ary atraizany force-nao atraizany faiblesse-nao rehefa mbola tsy maha-contrôle an'izay anao dia aza mieritreritra ny i-contrôle ny olona manodidina anao fa ny zava-mitranga matsy zany dia ilay contrôle ny manodidina ny mandeha aloha dia iny lay ataontsika foana hoe midona amin'ny poteau satria ny tenanao zany tsy voa-contrôle anao ka amin'ny fomba hoana ny contrôlevanao ny manodidina anao trafikenao me maheriny ahy ampavahoamana ampomieritreritra fikatsahana taona fikatsahana ny asambaratsika i Afrika sy Madagasikara izao taona izao taona izay andraisantsika ny fanapahan-kevitra hoe hoentinaiza marina moa zany ty firenena ty itiako atongavana de ny hoe ny arena rehetrarehetra izay misy ao Madagasikara dia ianao tompon-tany ihany no afaka mamakafaka ny arena ao aminao fa tsy manofinofy ny arena aty amin'ny tany zay tsy anao akory ny arenanao no fakafakao dinio tsara ny manam-pahaizana rehetra inona ny stratégie andeha hoentina exploitenao an'io arena akibon'ny tany ambonin'ny tany anaty ranomasina any amin'ny abakabaka any anaty ala izay no tokony hojerevan'ny manam-pahaizana malagasy lalina dia lalina zany alohan'ny andeha nofinofisana ity amin'ny tany mandroso tsy efa nanao an'izay famakafakana izay amataonany maro dia maro izy ny hoe inona ny zavatra nanany inona ny zavatra ainy inona ny zavatra azony exploitena iza ny tany azony ambakaina ka rehefa zany ny tany izay mbola ao anatin'izay hoe fanambakana magitsokitsoky izany dia tokony iaika zany amin'izay hoe famakafakany ny tenany aloha inona ny zavatra nananao inona ny force-nao inona ny stratégie hitondranao ny firenenao dia toy izay sy toy izay indray no azo natolotranao an'io manaova abonnement amin'izany foresanty aty Canada fa hanatsara ny fiainanao ny asambarana rehetra dia novolena ataonany maro vo zay vo isandraka ny hazo sy ny voa izay azonao ho tasana
Zay no asambarana tena izy. Veloma tompoko.